Ampitiavana trano tompoko lasy tompoko vavy nitsidihana ny tokantranonao anatin'izao fandaran'ny dinika izao amin'ity takarivan'ny alatsinainy 4 ny volana aprily taona 2024 ity atolorana araba ihany koa itsika rehetra manaraka ny fandarana anatin'ny tambazotra serasera sy ny fahita lavitra sy ny radio maro samihafa any ao amin'ity arivo ity sika dia resaka makasika kokoa ny lafiny ataontsika hoe lalàna makasika ny fifidianana sy ny fijery amin'ny ankapobeny ity lisy mpifidianana izay mitarika ny sainy vahoaka maro ity amin'ny fikorontanana sy ny fahatombanana maro samihafa ny vahintsika ao anatin'izany dia maître Eloara Ratify Famijoro akasitrana ianao tompoko nanaiky ny vahiny atao anatin'ny fandarana. Sotra betsaka monsieur Avitra ary voalohany aloha dia miarahaba ny mpieno sy ny mpijery ny radio sy télévision MBS dia miarahaba koa an'ireo mpanaraka ny fandaharana ao anivon'ireo tambazotra serasera isan-karazany na eto toerana zany na any ivelany. Arak'izany dia resadresaka makasika an'izay ataontsika hoe fanoherana eto Madagasikara sy ny makasika ny fifidianana moa zany indrindrindrindra satria mandroso dia mandroso ny fotoana atao mpifidianana ny taona 2024 ambetiteny sy ambetindresaka hatrany izay zavatra izay tsy maintsy hirosoana ny fifidianana. Voalohanteny angamba Andriamatoa maître Eloara Ratify Famijoro makasika ny ataontsika hoe fanoherana eto Madagasikara amin'ny maha olom-pirenenanao ahoana ny tena fahitanao an'izay fomba na ny fomba na ny ataontsika hoe firafitry ny fanoherana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha miteny ianao hoe ny fanoherana fomba fitondrana ny fanoherana zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsara aloha ny manamarika ety amboalohany fa raha miresaka an'izay fanoherana izay tsika dia voalohany aloha zany hoe manahoana ny fipetraky ny lalàna eo anivon'izay fanoherana izay momba fanoherana zany voalohany zay faharoa manaraka an'izany manao ahoana ny firaisan-kina ny aty amin'ny fanoherana ny fomba fitondrana an'izay fanoherana zay amin'ireo antoko politika izay mivondrona eo anivon'ny fanoherana. Voalohany aloha raha ny lalàna mikasika ny fanoherana dia ny lalam-panorenana no tsara jerena voalohany le amin'ny article 14 izay manambara ny tokony hisiny ataontsika hoe opposition démocratique. Zay aloha zany dia misy lalàna zany tokony natao tokony nisy makasika an'izay fanoherana zay lalàna mifehy mihitsiny ny fanoherana fa itsika angamba samy malala ary nahita an'izany fa tsy tafavoaka ny décret d'application an'izany lalàna mifehy ny fanoherana izany. Ny fanoherana eo anivon'ny anteny miram-pirenena, ny fanoherana ivelan'ny sehatry ny anteny miram-pirenena. Nisy moa ilay ataontsika hoe proposition de loi izay nataon'ny solombavam-bahoaka Brunel dia iny koa zany zao tsy hita hoe nakaiza sy nakaiza fa dia amin'ny ankapobeny dia zay lazaiko izay tsy nisy ny lalàna mifehy ny fanoherana amin'ny ankapobeny na ny décret d'application tokony ahafahana manatanteraka an'izany. Dikan'izany dia na izany na tsy zany zany na tsy nisy ary tsy navoaka ny décret d'application mahakasika an'io lalàna io dia nitaty amin'ny fanoherana zany teo anivon'ny fanoherana dia nisy ilay plateforme RMDM zany izay taritin'ny filohan'ny mpanohatra ny président Marc Ravalomanana. Eo zany ny zavatra tiako marihana satria misy ihany koa ireo antoko politika izay milaza fa hoe manohatra nefa tsy ao anatin'ilay plateforme RMDM. Ny plateforme RMDM moa zany arak'izay teneniko izay maha plateforme azy dia tsy parti politika anankiray ny ao fa maromaro zany ny ao anatin'ny RMDM fa misy ny mpitarika azy ny président Marc Ravalomanana. Ka ao anatin'izay ngambany tsy mbola nisy aloha zany hoe fisaraham-bazana teo an'io anivon'ny RMDM io ary mbola samy manaiky izay fitarihina na leadership apetraky ny président Marc Ravalomanana zay ny eo anivon'ny RMDM. Zay tsaro maria koa fa ny antoko team zany dia ao anatin'ilay RMDM. Fa raha ilay fanoherana ara politika manokana indray zany tena hojerena ao anatin'izay satria raha mijeren'ilay fanotanao dia hoe manao ahoana ilay izy. Ny antoko team zao dia parti politika ao anatin'ilay RMDM izay manao ny hetsika fanoherana ny fitondrana satria izay mihitsy angeny ny rôle ny antoko politika manao an'izay animation de la vie politique izay izy ka izy en tant que mpanohatra ny antoko politika en tant que mpanohatra zany ny objectifany dia hoe haka fahefana. Itsika miaina ao anatin'ny ataontsika hoe firenena démocratique dia maka fahefana amin'ny fomba démocratique. Ny asan'ny
antoko eo amin'ny fitondrana raha eo amin'ny fitondrana efa nahazo fahefana le antoko politika de mampiatra izy an'ilay fifanarahany tamin'ny vahoaka ilay contrat ifanarahany tamin'ny vahoaka hoe zao ny programme anasako ka rehefa tonga eo amin'ny fitondrana de iny mivadika politique générale de l'état de manantanteraka an'iny ny antoko eo amin'ny fitondrana ary raha mbola mahazo an'ilay confiance an'le vahoaka izy zany a de mbola fidin'le vahoaka mitazona izy zany an'le fahefana am'izay fotoan'izay a amin'ny fanatanterahany antsakany sy andavany izay fifanarahana napetrany tamin'ny vahoaka izay ny antoko indray izay tsy ao anaty fitondrana fa ny aty ivelan'ny fitondrana de ny anjara asany ny andraikiny a de manao zay akany ny fitondrana amin'ny alalan'ny fandraisen-dahatra ny vahoaka hoe zahay aty amin'ny fanoherana de manana projet ohatr'zao zay aka fitondrana zay de mifidy ny vahoaka mitsara ny vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana rehefa avy eo na resy lahatra azy hoe nataon'lay antoko teo amin'ny fitondrana ka natateraka an'lay programme anasa zay nampanantenain'ny vahoaka izy sa tsy naresy lahatra azy ka aleon'ndray mifidy olona zay efa mbola tsy teo amin'le fitondrana na te amin'ny fanoherana zany dia miankina amin'ny vahoaka zay zavatra zay fa tokony atao anaty lalao madio zay rehetrarehetra zay a no ilana ny ataontsika hoe fifidianana madio sy mangarahara eken'ny rehetra hivoahany tena safidym-bahoaka marina tsy misy anteritery tsy misy olakolaka ho avy amin'izay resaka fifidianana zay tsika maître fa somary verina kely makasika an'ilay hoe fanoherana ara-demokratika manahoana ny fahitanao an'izay amin'izao fotoana izao sy ny fahalalahana indrindra moa zany ho anareo ianao anatin'ny tokotiky Madagasikara manohatra ihany koa manahoana ny fahitanao an'izay fahalalahana sy ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy laza miara-mahita hiavitra raha ohatra ka mijery an'izay totsika hoe fihetsiky ny ao amin'ny fitondrana zay manoloana an'ilay fanoherana amin'izao fotoana izao voalohany indrindra aloha dia tsy misy olona ambony lalàna zay zany zavatra anankiray tsara mariny zay faharoa de samy tsy maintsy manaraka ny lalàna daholy na ny eo anivon'ny fitondrana na ny aty anivon'ny fanoherana de raha vao miresaka lalàntsika de misy zavatra tsy maintsy jerena ihany koa ao anatin'io lalàna io ny antanantohatra ny lalàna ny voalohany indrindra ao anatin'izay antanantohatra ny lalàna zay a de ny lalam-panorenana io zany ny ambony indrindra manaraka azy eo a ireny fifanarahana iraisam-pirenena izay a nakatoavy nylay firenena anankiray io zany ataontsika hoe pacte international na convention internationale ratifié par Madagascar dia rehefa nisy zay procédure de ratification nataon'ilay firenena izay a dia manana valeur supra législative na ambony lalàna tsotra ireo fifanarahana iraisam-pirenena nakatoavy ilay firenena anankiray ireo dikan'izay dia misengage na manaiky ilay firenena fa hapiatra atsakany sy andavany arak'izay voalaza nio a fifanarahana iraisam-pirenena nanaovany ratification io raha ohatra ka misy tsaken'ilay firenena ny andinindininy sasatsasany ao anatin'ilay fifanarahana iraisam-pirenena de manao izy ny atao hoe réserve tsika malagasy a dia nanao ratification en bonne et due forme ny déclaration universelle des droits de l'homme ny pacte international relative aux droits civils et politiques dikan'izay tsisy réserve dia mampiatra sy mandray an'izay voalaza ao anatin'ireo fifanarahana iraisam-pirenena ireo zany a isika dikan'io de ny hoe ny lalàna rehetra lalàna tsotra ny fanapahana isan-karazany dia tsy maintsy manaraka ny lalam-panorenana zavatra nisy faraparany teo zao rehefa nisy ny sakatsakana natao tamin'ny antokotimma zany rehefa nisy reny hetsika zay no karakaray ny antokotimma ireny a dia nisy foana ny sakatsakana nisy fangatahana autorisation dia ny akamaroan'izy ireny tsy nahazo an'ilay autorisation na hoe afindrariana any na afindraria tsy hita marina moa zany zay tena hoe motifa inona amin'ny journaliste fa ny zavatra nolazaina de hoe misy ny menacena trouble de l'ordre public zay sy foana zany ny zavatra resahana raha ny andinin'ny fahafolo ao anatin'ny lalam-panorenana no jerentsika de mametraka mazava tsara ireo liberté isan-karazany
fahafahana maneho hevitra, fahafahana mivoromalalaka, fahafahana miteny maka vaovao zao milaza vaovao sy ny karazana be deaibe eo zany. Misy limitiny izy io, misy limitiny izy io a, ary ny zavatra lehibe tena tsara resahantsika eto le limitin'le izy de ny hoe raha sanatria misy ny trouble de l'ordre public dia am'izay fotoan'izay zany a dia ferana ilay a fahalalahana. Fa ny manahirana ao anatin'izay zavatra zay de ny hoe lasa ataontsika hoe mandeha fotsiny ny filazan'ny tompona andraikitra ny aty amin'ny fanjakana zany ny hoe misy ny trouble de l'ordre public dikan'izay a tsy mahazo an'lay a fangatana, tsy autorisena zany a lay hetsika zay ataony ny aty amin'ny fanoherana. De eto a dia manamarika satria eo le olana zany, zay le problème juridika mipetraka eto amin'ny firenena. De hoy aho hoe raha mijeritsika zany andreo fifanarahana iraisam-pirenena sy ny constitution io de ozy izy hoe tafiditra ve ao anatin'ilay qualification an'ilay ataontsika hoe trouble de l'ordre public ilay filazana fotsiny na ataontsika amin'ny lalana hoe simple allégation izay lazany ao amin'ny fitondrana fa hoe tena handavana an'ilay fangatahana na le ahetsika zay atao a zay karakarainy ny aty amin'ny fanoherana. Ny zavatra tsara marina mahakasika an'izay avitra de zao a ao anatin'ny lalam-panorenana le 150 de milaza mazava tsara hoe impératif, misy impératif ao zany a de protection de l'ordre public, zany hoe tsy manana choix intsony zany na tsy manana safidy ny aty amin'ny fitandrona ny filaminana sy ny aty amin'ny mpanome an'ilay autorisation fa tsy maintsy hidirana zay fanakanana ny hetsika izay no ny impératif de protection ny ordre public. Zany hoe izay impératif izay de midiky zay fa hoe tsy maintsy atao, tsy maintsy atao. Fa raha mijery aho zao a mamaky an'ilay mety mbola ho idiranao moa zay zavatra zay ilay fanapahan-kevitra miendrika communiqué zay navoaka ny ministry ny atitany a sy ny fanapaha-pahefana de milaza izy ao hoe tsy maintsy nandray an'izao fanapahan-kevitra zao izy ny gouvernement mba hahafahana hiaro ny ordre public. Zay zany izy hoe riskana ozy any mety isiny ny fikortana ny ordre public ao anatin'ilay période préélectorale. De ozy izy hoe zany riskana fikortana ny ordre public zany inge tsy inona zany ny porofo e eo ampelantanany lay olona namoaka n'lay lay fanapahan-kevitra ila zany fa isy zay riskana trouble de l'ordre public izay. Raha jerena zany de hoe mety éventuel risque trouble na ordre public. Ny tenen'ny constitution nge tsy zay, tsy zavatra mbola tsy mitrangy na zavatra mbola tsy misy fa hoe impératif. Zay ny voalazan'ny constitution fanohatra amin'ny lalam-panorenana. Io a fanapahana zay niraisany teo anivon'ny ministre ny atitany io mifanohatra amin'ny lalam-panorenana ny fanakatsakanana be fahatany andreo hetsika zay ataony ny antokotima isaky ny mandeha io. Mifanohatra amin'ny lalam-panorenana ny fanakatsakanana ny président Ravalomanana handeha tsena de sakanana ny mpitandro filaminana trandray ka manjaka andrina reto hoe tsy mahazo mandeha ianao, tsy mahazo mandeha tobile makany manjaka fa maninona moa zany route nationale ange io e. Izy nga nitarika vahoaka ny ala teo asambainana ka manjakandrina fa andeha izy hiatsena ny any manjakandrina de ansakanana de mahagaga zany ny zavatra otrany ary reny zavatra reny raha mijeritsika ny communiqué zay navoaka ny teo anivon'ireo ambassador miasa eto Madagasikara de ozy izy hoe manala baraka ny firenena malagasy ny zavatra tahaka an'ireny satria tsika efa nanaiky fa Madagasikara dia miaina ao anaty toka firenena demokratika de tokony manaja zany ny fehipetra sy ny standard iraisam-pirenena isan-karazany mifehany zany ataontsika hoe demokrasia izany fa tsy manao zay tiana atao
ary misy lalàna de arahana ratsaka sy andavany fotsiny le lalàna tsy tokony hisy problème. Ina zany maître ny mety azo andikanana izay ataontsika hoe fanitsakitsahana lalàna sy zavatra fihetsiky ny fitondram-panjakana amin'izao matetika averin'ny fanoherana mantsy indrindra moa zany nareo avao amin'ny atoko tiako Madagasikara ny hoe jadona manapatra ny fahefana. Inona no mety azo andikanana izay raha azo lazaina tsotsotra ny mahakasika an'izay? Ny azo andikanana izay zany de hoe raha ny zavatra misy satria ny lalam-panorenana nge vao manomboka ao amin'ny article 1er de hoe Madagasikara nge firenena demokratika vao manomboka ao dia misy reo fahalalahana rehetrarehetra isan-karazany nomena atao anatin'ny article 10 ny 10 ao anatin'ny lalam-panorenana de izy hoe tsy voahaja izay fepetra izay voalaza ao anatin'ny 5/5 andalana fahatelo am'lay lalàna mifeny fifidianana io le l'ORGR, loi organique relative au régime général des élections, voalaza ao amin'ny andalana fahatelo no hoe andraikitry ny antoko politika no manao animation de la vie politique fanentanana ny fiainana ara-politika ao anatin'ilay firenena. Ka rehefa manao an'izany le antoko politika sakananao rompu zany ilay fitoviana eo anivon'ny antoko mpanohana ny fitondrana sy ny antoko aty ivelany ny fitondrana. Eo le olana angeza be tsy misy le égalité de chance. Dikan'izay zany de hoe misy le déséquilibre ary miroso tsikelikely isika ao anatin'izay olana zay makany amin'ilay ataontsika hoe état de non droit ary makany amin'ny ataontsika hoe firenena jadona, fanjakana jadona satria tsy voahaja ilay fahalalahana fototra sy ny fahalalahana ara-politika ao anatin'ilay firenena anankiray. Somary resaka kely mahakasika ny fampelezan-kevitra satria fa somary niresaka an'izay ihany ianao tsy ho resahako tsony angamba ny mahakasika an'izay hoe ny afatry ny ninona moa ty zany ny fanambarana nataon'ny ministry ny atitany iny mahakasika an'iny fa isan'ny voasakana ny avy aty amin'ny fanoherana fa mamelanja kokoa zany ataontsika hoe ny fanoherana sy ny antoko politika hafa moa zany ao anatin'izay fa mamelanja kokoa ny eo amin'ny fitondram-panjakana lay taratasy mahakasika ny resaka pré-campagne nany hoe fampelezan-kevitra mialoha zany tsy tena misy ny lalàna tsisy moa zany lalàna afaka mametra an'izy io nefa ny amin'izao fotoana izao isan'ny lazainareo hoe makabahana ny fitondrana manao ino ty maka départ mialohan'ny tena fotoana. Inona ny mety afaka ambara amin'izay satria ohatrany hoe lasa zay zany famaky ny olona anazy hoe lasa mitady hevitra fotsiny sisan'ny fanoherana manao anty resaka manenjika ny fitondrana mihinana kely ny fitondrana etsy de avetsindray de misaviritaka ny saim-bahoaka amin'izao fotoana izao sao de mba afaka mitondra faneho-kevitra mahakasika an'izay maître Eloa. Ny hoe misaviritaka ny saim-bahoaka eo amin'le ana hoe ohatrany hoe tehiteny ianao zany hoe ohatrany hoe miala bala fotsiny le fanoherana miteny hoe nareo manao an'izao manao zao tsy manome alalana tsy ohatr' zay zany zavatra tiana ho tenena de mampisaviritaka ny saim-bahoaka zany ozy izy ianao ny misaviritaka ny saim-bahoaka amiko araka fijeriko azy ny mampisaviritaka ny saim-bahoaka de tsy fanarahan-dalàna izay auteur nataontsika hoe tompona andraikitra amin'izany tsy fanarahan-dalàna izany de tompona andraikitra fampisavorotahana ny saim-bahoaka. Tsy tokony saim-bahoaka hisavoritaka izany rehefa mandeha ao anatin'ny lalana tokony alehany tsirairay avy, rehefa samy tompona andraikitra amin'ny andraikiny ny tsirairay avy, tsy ny fametrahana na hoe mpitondra fanjakana na aty amin'ny fanoherana no midika hoe afaka tsy manara-dalàna ianao. Averiko tsara zay zavatra izay satria nahoana na mpitondra na mpanohatra zay olombelona rehetra miaina eo tanivon'ity firenena malagasy ity de ho ambanin'ny lalàna daholo, tsy misy ambonin'ny lalàna izany. De ozy izy hoe inona nefa ny olana ny teny zao ianao hoe manoloana ny resaka pré-campagne. Inona ny olana ary ao anatin'le pré-campagne? Maninona ary rehefa manao fangatahana anao an'ilay animation de la vie politique fanoherana tsy mahazo? Fa ianao ve mahita ve ianao en tant que mpanao gazety
mialatsiny a ianao tokony antany fa lasa miendrika fanontaniana zay fanazavako zay voasakana ve nyhetsika ataony antoko politika eo anivony fitondrana na eny ampivoana arabe ary misy sa tsy misy zany fantanina apetraka amintsika rehetrarehetra zany manoloana zany zavatra any zany ireo administration isanambaratonga an'ireo tsy mandrara ny fanaovana hetsika any ampivoana arabe raha olona nataontsika hoe député nataontsika hoe antoko manohana ny fitondrana de manina izy mahazo manao an'izay hetsika mety ho voasakatsakana ny fahafahantsirairay mivezivezy voasakatsakana ny circulation any eny amin'ny arabe rehetrarehetra eny ny olo-pirene amin'ny arabe fa tsy misy miteny tsy misy manakana de am'izay fotoan'izay zany zay le teneniko anao teo misy olona afaka tsy manara-dalàna fa misy olona sakanana amin'ny tsy ara-dalàna tsy maintsy manaraka n'ilay décision politique raisiny eo anivon'ny administration zay le olona angeza be ao anatin'ilay izy ange de ozy izany hoe misavoritaka amin'izany fotoan'izany ny saim-bahoaka raha miteny zavatra ohatran'izany zay a zay zany tsy miteny zany hoe tsisy proof zany zavatra resahana izany fa hitapoko hitam-pirenena ny fisiny zany trangan-javatra zany a eto Madagasikara faharoa neutralité de l'administration tokony tsy miseho mihitsy izany hoe olona mpitantana ianao tompony andraikitra eto amin'ity firenena ity eo anivon'ny administration de nefa ianao a mampiseho fitongilanana amina fanapahan-kevitra izay raisiny na amin'ny fandrarana zany na amina famelana na fiautorizena etsika anankiray io resaka hoe tsy maintsy ampidirina ao anaty fefy ao anaty efitrano mihidy ny etsika zay atao manomboka izao de mieritreritra ve itsika fa ho an'ny rehetra zany ka ny antoko mpanohana ny fitondrana dia tsy maintsy hiditra ao anaty efitrano mihidy rehefa nao etsika fa midika zany fa nareo rehetra ty amin'ny fanoherana manomboka izao raha manao hetsika de azonareo atao zany fa ao anaty efitrano mihidy ny restriction ny liberté de réunion nge avitra sy ny liberté de manifestation ny fiarovana ny ordre public fa inona zany le ordre public arovana ao anaty ny hoe menacé ve ny ordre public zay zany zavatra tsara jere menacé ve le ordre public raha ohatra ka manao hetsika tsy ao anaty efitrano mihidy tena décision générale absolue le décision a de eo ny manahirana ao anatin'izay fomba fijery zay tsy haiko raha mahavaly elefany tena apetraka ao izy na hoe mbola mila fanazavana fanampiny ve mazava fa makasika ny somary mandeha ihany fotoana antsika maître hiditra kely makasika amin'ny resaka ity liste électorale ity sika na ny ataontsika hoe liste mpifidianana ilay vonjy maika moa zany naverin'ny CENI ianareo avy amin'ny fanoherana foana moa zany no angalako ohatra amin'ity hoe efa nisy ny fangatahana audit nisy le izy any voaka ny efitranonareo tonga am'izay ity zany le izy am'izao fotoan'izao mbola mitohy ihany nataontsika hoe fitarainana sy filazana makasika an'io hoe tsy madio misy zavatra tsy mety tokony amboarina am'izao fotoan'izao isan'ny voakasika ao anatin'izay latsaka ambany be ny Antananarivo renivohitra sy ny Analamanga amin'ny ankapobeny mihitsy manahoana ny fahitany maître amin'izay lista izay ny listra zay amin'izao fotoan'izao mbola itoy ve ny antsoantso ataonareo sa ahoana ianareo ihany koa amin'izao fotoan'izao efa miroso ao anatin'izay fanentanana tsy hoe miroso moa zany fa manohy an'izay fanentanana ny olona sy ny olom-pirenena hitsofoka hisoratra anarana sy hanamarina ny anarana eny anivon'ny fokontany zay rehefa nanomboka kelikely io fanaovana ny refonte ny liste électorale io dia nanapa-kevitra ny antoko tiako Madagasikara zany anivon'ny fanoherana tamin'ny alalan'ny filompanorona
an'izany antoko zany hoe miroso ary miditra ao anatin'ilay processus na refonte na liste électorale ny antoko tim de nanao fanambarana ofisialy mihitsy ny président Marc Ravalomanana mahakasika an'izay fidirany antoko tim ao anatin'ilay processus na refonte liste électorale zay. Tsy vitan'izay fa nanentana ny olom-pirenena izy handray anjara amin'ny fisoratana anarana. Amin'izao fotoan'izao moa zany de mbola mitohy izay fanentana an'izay ary raha ny tetiandro izay napetraky ny teo anivon'ny CENI zany de efa miroso tsikelikely makany amin'le hoe fiverenan'ny liste électorale provisoire vonjomaika eny anivon'ny fokontany zay mba hahafahana manao ny fanamarinana, ahafahana manao ny totsika hoe fitsipahana ary ihany koa manohy an'ilay fisoratana anarana raha ohatra le olona ka tsy tafiditra ao anatin'ilay liste électorale. De manohy izay ary misy ny fitetezam-paritra zany ataon'ireo tompon'andraikitra samy hafa eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara, anisan'izany ny filompanorona ny antoko tiako Madagasikara hitantsika amin'ny vaovao paritaka rehetrarehetra ireny. Izy tsy miteny fotsiny ary zay ny tena hitondrako fanazavana mihitsy ny fanamariana hoe tena mandray andraikitra mihitsy izy ary modely ho an'ilay olom-pirenena ny fiatsika izay ataony ny filompanorona ny antoko tiako Madagasikara. Tokony manao ohatr'izany daholo ny mpitarika rehetra. Tsy vitan'ilay miteny ambony latabatra, tsy vitan'ilay hoe mikabary fotsiny, fa tena miditra lalina, miditra eny fotony, midina eny fotony mihitsiny miditra anivon'ireny borapokotany ireny, mijery naramaso, mijery ny olana rehetra hoe inona ny tena olana. Zay hita amin'ity resaka olana mahakasika an'ity resaka fisoratana anarany vahoaka ao anatin'ny lisitra ny mpifidy ity. Rehefa misy atotanisa moa ianao tsy manome an'le antotanisa zany zay navoaka ny CENI fa rahantsika mahita aloha zany fa ny teto Antananarivo, faritany Antananarivo no latsaka ambany ilay fisoratana anarana eo amin'ny lisy mpifidianana izany. Inona no mahatonga an'izay zavatra izay? Raha mijery zao tsika ny atotanisa navoaka ny CENI io, misy faritra lavitra nefa ambony be ny taux d'inscription. Ohatra hoe any Nosy-Beanala, any Sofia, fa ambony be ilay taux d'inscription fa etsy amin'ny 3e arrondissement, etsy amin'ny 1er arrondissement ambany ilay taux d'inscription. Ary ho an'ny Antananarivo sy ny manodidina, ho an'ny faritanin'ny Antananarivo no latsaka indrindra, mihoatra amin'ny faritany rehetra izay tamin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana izay. Misy fanazavana ve zany azon'ny CENI entina manoloana ny trangan-javatra io tao anatin'ireo fionana isan-karazany fanaovana tamin'ny CENI? Ny tenako dia anisan'ny matetika nanatrika an'izy ireny. Fa raha nisy zao ny atrikasa natao teo anivon'ny Bianco, ny rahana nisy solontenan'ny CENI tao, rehefa niresaka n'io zavatra io fampitana de izy hoe ny olana ange tsy obligatoire le inscription ao anatin'ny liste électorale de lasa ohatrany hoe tsy afaka terena zany le olona isoratra anarana ao anatin'ny liste électorale. Za mahita yavitra fa tsy mamaly an'ilay fisoratana anarana ambany eto Antananarivo zany fanazavana zany. Fa maninona misy tafakatra 82%, 80% mahery any amin'ny faritra lavitra any, any amin'ireny fokotany zay totsika hoe misy fokotany sasany ange mandeha tongotra any amin'ny 4 kilometra anao vao mahita fokotany. De nefany ambony be ny tapisoratana anarana amin'ireny fokotany sasasasany ireny. Io zany zavatra manahirana io. Za moa tsy te hiditra amin'le resaka fifanomezan-tsiny mihitsy ao anatin'le izy. Fa fandraisana andraikitra no tokony ho jerentsika. Fandraisana andraikitry ny olom-pirenena, fandraisana andraikitry ny mpitarika isan'ambaratongany
ary fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra voalohany am'le izy de nitsony zay ny anany zavatra jereko zay fa tsy faly ame iverina am'zany hoe nivoaky ny tranonareo tamin'ny resaka audity ohatrozay za tsy iverina am'zany tsony fa ozy izy hoe am'izao fotaon'zao amin'ny trangan-javatra misy io inona ny solution afahana mamahany olana io satria zany raha fomba fijery azy amin'ny ankapobeny de hoe tsy mahazo an'le adhésion populaire araky ny tokony ho izy zany ilay fisoratana anarana ao anatin'le isam-pifidianana indrindrindrindra fa eto amin'ny faritany na Tananarivo ahoana ny tokony hamahantsika an'izay zavatra zay ny antoko timy io ny antoko tiako Madagasikara ny bora politika sy ny filompanorona de tsy mitsahatra mihitsy mandeha manao ny fitetezam-paritra isan-karazany manentana ny olom-pirenena manazava sy manoro no tokony hanohizana sy ny fanamariana ho an'izay efa nisoratra anarana zany de verifena hoe araky ny tokony ho izy ve ny momba an'ilay olona ao anatin'ilay liste électorale raha misy ny fadisoana de tokony atao zany ny fanitsinana zay fadisoana izay sao de hiteraka olana zay zavatra ka tsy fahafahana mifidy ny vokany rehefa aveo raha mbola tsy voasoratra ao anatin'ny liste électorale le olona de mbola afaka manohy izany izy hatramin'ny faraky amby 30 ny volana May de entanina ny olom-pirenena tsirairay avy mba hanohy an'izay fisoratana anaran'izay ny zavatra tsara marina ange hiavitra ary izany zavatra any tokony azavaina ny olom-pirenena izany fa raha mijerytsika n'le loi organique 2018/008 eo amin'ny andinin'ny faharoa de mametraka hoe l'inscription andinin'ny faharoa andalana faharoa de zao mivolaza hoe l'inscription sur la liste électorale est un devoir zany hoe lay fomba filaza teo zany le hoe tsisy maneriny izy mihitsy marina fa tsy misy lay fanerena hoe raha tsy manao an'izao ianao de zao raha tsy manao an'izao ianao de zao fa ny fahatsapany ny olom-pirenena ny fampianarana azy sy ny fanoroana azy zany atao hoe devoir ny fisoratana anarana ao anatin'ny listim-pifidianana io zany tsy zo io fa devoir io andraikitra io ho an'ny olom-pirenena ny tsy fahavitanao an'izay andraikitra ao zay de misy sanction morale izay zay nge ny olana eto Madagasikara raha tadidinao tsara rehefa miteny ny filoham-pirenena teo aloha tompoko lahadidiratsiraka manazava izy ny zavatra tsy nety eto firenena rehefa meno fanazavany de ozy izy misy andraikitry ny vahoaka malagasy ozy izy zao fanitrana sy fijalian'ny firenena izao de rehefa nytaniny mpanao gazety izy tsy teneny mihitsy izy inona ny antony fa nytanina ihany izy anytanina ihany azy ateoriana izy vao mamaly de ozy izy hoe satria ozy izy ny malagasy manan-kilembena tsy soratan'ny olona ao anaty liste électorale ianao de tsy misoratra anarany ianao de manan-kilembenany ianao metimety fotsiny zany zavatra zany fa ny vokatra iny rehefa avy eo vokatra lay tsy fandraisana andraikitra ataon'ny olom-pirenena misy zany le izy mizara roa misy le tompona andraikitra tokony anao an'le izy nampandraiketina an'le izy tsy manao ny asany na ny manao ny asany fa zara fa vita tsy manao ny asany araky ny tokony ho izy de miteraka olan'izay fa ny olom-pirenena ihany koa de tokony entanina sy apatsahivina mandrakariva fa manana andraikitra izy zay ny atao hoe olom-pirenena mandray andraikitra citoyen engagé et responsable zay ny tena takin'ny firenena fa raha samy mahatsapa-tena ny olom-pirenena manana an'izay andraikin'izay tsy ohatr' zao mihitsy ny lalana le anty firenena ity tambatambazan'ny olona amina zavatra hividianana ny vatonao ianao de manaiky an'izany fa tsy fantatrao inona ny fiatraika an'izany amin'ny tenanao sy ny taranakao arina tokony tsy manaiky an'izany tsony raha tena manana finiavantsika iova hanavitra ny Madagasikara ao anatin'izao toerana sarotra misy azy zao de mila tonga saina itsika
mila mandray andraikitra isika ka io ta fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana io a de hoia hoe nanao refonte tsika tany amboalohany io de efa tsy mazava tamin'ny olona nidikan'ilay atao hoe refonte misy ny olona sasany mieritreritra hoe zake efa mifidy tamin'ny farany teo de automatique zany zay mifidy fa ny refonte ny liste électorale zany tokony nazavaina tsara mihitsy zany hoe foana tsy miasa intsony ilay liste électorale teo aloha fa tsy maintsy manao lista vaovao a partir n'lay refonte na lay fanoratana anarana vaovao zany a zay ataon'ny seni tsy miasa tsony le lista teo aloha iny fa zay mavony olona sasany mihitsy mieritreritra hoe ka zay efa nifidy taloha de automatique zany zay tokony ho tafiditra indray zany avy eo tsy zay le izy de am'izay fotoan'zay zany le olona taitairina zay nge le hoe rehefa misy zavatra apetraka ao de tokony mandeha misy zavatra atao ohatra fanapaha-kevitra ny hoe refonte totale tsy manao refonte partielle tsika tsy zay lay voalazany le lalàna mame soa ny lalàna na refonte partielle na refonte totale fa ny soany raisitsika na ny safidiny raisitsika de hoe manao an'lay refonte totale dika zay miala tanteraka mihitsy le lisitra mpifidy teo aloha iny fa le vaovao no raisina de ilay procédure na le antanatohatra tsy maintsy atao rehefa isoratra anarina ao anaty lisy mpifidianana de tokony ho azavaina tsara zany zay zany le ataontsika hoe mandalo foana le atao hoe IEC information éducation communication nareo le agent électoraux ny paritaka reny ary tsy ampy le formation ka micréer an'io problème be deabe io hiavitra le erreur technique isan-karazany erreur matérielle zany hoe rehefa jerena ny anaran'olona de diso na diso ny anarany na diso fanampina anarany na diso numéro kara-panondrony na diso ny hoe tokony ho lahy izy na vavy de lasa tokony ho lahy izy de lasa vavy na tokony ho vavy izy de lasa lahy misy fahatosoana be deabe ao io moa zany mifanilika hoe ny ala teto aminay marina fa tonga ry izy diso tsy ny olo-pirenena tsy anjarany no mijery an'izany tsy anjarany no mamatatra hoe taiza ny evin'ny fahadisoana fa misy tompona andraikitra ao de censé tokony havitany andraikiny lay tompona andraikitra zay nge le teneniko foana hoe ny tompona andraikitra zany oa rehefa nampandraiketina andraikitra anankiray ianao de tokony manantanteraka ny andraikitra ao atsakany sy andavany ary midemontre ny compétence anao eo amin'ny fanatanterahana lay andraikitra zay ny tsy ampy tsy ampy zany eto Madagasikara amin'ny zavatra atao rehetra de tsy ampy zany zay ny ilana le olo-pirenena mandray andraikitra sy tonga saina de ny vahoaka malagasy aza rebirebena am'izany hoe taiza ny evin'ny fahadisoana fa diso io zavatra io ahoana ny afahana manitra nyreo fahadisoana be deabe reo tsy hitanisany zany tsony eto hiavitra fa isaky mijery vaovao tsika na mijery any mitambajotra tserasera de milaza daholo mitaraina ny vahoaka mitaraina mifidy hoe diso ny ohatr' zao diso ny ohatr' zao ny zavatra nijereko zao tamin'ny maraina teo de hoe le olona efa hoe vavy zao mihitsy na ny anarany na eo amin'ny numéro kara-panondrony asiko fanamariana kely zay fa rehefa veo lazainao laly izy rehefa ery amin'ny an'ny ery vo mijery zany formation zany tokony ananan'ny olona zany tompony andraikitra manao an'io zavatra io hoe ao anatin'io kara-panondro misy série de 3 maromaro mandeha zao le série voalohany raha hoe Antananarivo zany de hoe 100 de mandeha le deuxième série de chiffre 3 iny raha lahy le olona de le farany am'le deuxième série iny tonga de jereo foatra numéro kara-panondro hoe 101 de 241 lahy izy zay fa raha vavy le olona de 101 242 2 iny de troisième chiffre am'le deuxième série an'le numéro kara-panondro iny tokony ho fantatry ny olona zany reny mpiasa any amin'ny banky reny raha ohatra ka misy olona mitondra kara-panondro fosika tsy izy zany jereny le farany io 2 le am'le deuxième série le 3 iny nefa le olona manoloana azy eo le lahy be tsy izy zany io kara-panondro fa faux io zany zavatra tokony jerena amin'ny entreprise akoatra n'le hoe
tsy fahatombanana isan-karazany akoatran'zany zavatra resahako rehetrarehetra zany raha ohatra ka satria mitaraina ny olo zao hoe zay nanao an'le misy an'le sosy iny nandalo teo aminay zany le agent électoraux rehefa aveo nefa tsy voasoratra ao anatin'lay lisym-pifidianana vonjomaika teny anivon'ny fokotany izy misy indray le hoe tena tsy nandeha mihitsy tsy nanao an'le izy mihitsy de zay hoa zany ny zavatra tiako tenenina zay ho an'le ka voalohany zany seny moa zany milaza hoe hatramin'ny fahaenina ny volana ina moa le soratra arana parapatonga ny tamin'ny fotoana ohatran'izao de zay ihany mbola lista miverina any fokotany de misy izy ao hoe manahirana zany raha zany no tena hodinina so alalinina araka ny lalàna tsy hitovy zany ny chance ho an'ny olo-pirenena satria misy olona afaka hiverify ny anarany ao ny sasany tsy afaka hiverify tsony tapitra le fetrany romeny seny inona ny solution tokony proposer solution mihitsy ny seny zany hoe ho an'le lista satria raha lazainy ao zany de misy lista mbola tsy tonga eno anivon'ny fokotany satria ozy izy izay ny soratra anarana atao arinina fa 7 volana marsa de mbola tsy tonga eny fokotany ny lista de lazany moka listra vaovao zareo de mbola isy listra vaovao arinan'zay tapitra nefa le 20 andro fahana manao verification sa omena avy 20 andro vaovao le olo le lista vaovao iny afahana manao le verification de manao na fipetrapetraka le tiatiandro napetraka rehetrarehetra manoloana an'izay olana izay fa tokony hanana fahasahina manazava an'izany ny seny lizy nge fantatra ihany inona ny olana fa araky ny teneninao teo hoe tsy ilaina ny manazava be deabe fa aoka ny tompona andraikitra ho tompona andraikitra fa rehefa tonga ny fotoana ilazana sy anazavana betsaka de manazava zay fa am'izao alao andeha araky ny tokony ho izy io ary tokony hisoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana izay mpifidy mahafenony fepetra tokony hisoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana zany de tokony hodininy zay zavatra zay tokony andraisana fanapahan-kevitra zany ahoana ny ahafahana manao an'izany raha mijery zao satria zay zavatra zay mety mbola hidirantsika zay mitenanao hoe teto analamanga ny hidina ambany be le taux d'inscription ny objectif any seny eto amin'ny faritanina Antananarivo de 4 596 461 ny tafiditra anatin'le base de données de 3 45 005 jereo tsara zay zavatra zay différence andreo zany ny olona tsy tafiditra zany anaty liste électorale eto amin'ny Antananarivo faritanina Antananarivo de 1 550 995 zay ny eto Antananarivo zay raha 1 550 995 zany nge hiavitra betsaka noho ny mifidy ao atsiranana ray manontolo amin'ny objectif ny seny nge zany ny objectif ny seny ho anatsiranana de 982 093 mbola latsaky lay isan'ny olona tsy tafiditra ao amin'ny lisym-pifidianana eto Antananarivo zany ny objectif ny seny ao Majunga dia faritany Mahajanga 1 538 203 tovy am'ilay mpifidy rehetrarehetra ao Majunga zany le objectif ny seny zay fa tsy le voasotra anarany teneniko de mitovy amin'io tsy tafiditra eto Antananarivo io za milaza aminao hiavitra fa raha ny fitombon'ny mponina ny jerena raha mametraka repère tamin'ny fifidianana tamin'ny 2018 farany teo sy ny ralina zay natao 2022-2023 sy lay 3 millions na jugement supplétif ny resahan'ny fanjakana tsy io 13 591 006 napetraka ny seny iny tokony objectif fa mbola maheriny io fa efa tsy adika hevitra aloha zany io fa eketsika io hoe io ary le izy io anefa tsy tratra Antananarivo zany zao tamin'ny 2018 nisy ampifidy eto Antananarivo tamin'ny 2018 3 335 560 2018 zany olona 9 taona tamin'izany fotoana zany ngeka efa mifidy amin'izao fotoana zao
raha ny fitombom-ponina ny jerena zany a sy ireo hoe olona tokony afaka hifidy raha tsy afaka mifidy tamin'ny 2018 de io fotsiny ve ny tokony ho elanelana fa io ara nefa tsy tratrako io ara manahirana de any ange le problème any le problème ny eto Madagasikara mantsiny a raha mijery ny antotanisa sy ny anina rehetrarehetra am'izay zany de manodididina ndraiky amby 500 ny ponina eo a no manana n'ilay taona afaka mifidy tokony any amin'ny 14 millions manodididina 14 millions zany a no vahoaka tokony hifidy fa io ny zavatra misy io aloha io 13 millions 591 millions napetraka ny senia io ny objectif io zany tsy dika hevitra ho ahy io fa raha ohatra ka latsaka be lay taux d'inscription anatin'ny liste électorale rehefa araikitra indray le fifidianana 5% ireo mpifidy ireo voasoratra anaran'ireo no hifidy premier tour ambombony kely ny taux de participation fa rehefa tonga ny deuxième tour milatsaka ohatra tamin'ny fifidianana tao amin'ny 2018 eo ohatra zany mihitsy aiza ho aiza lay légitimité an'ilay fitondrana zay ho avy eo manoloana zany zavatra zany ahoana moa zany ny ahafahantsika ataontsika hoe manenjika an'izay atotanisy zay maître Eloa amin'ity fotoana ity satria efa manakaiky ihany le izy isan'ny tena tokony atao vaindohan-draharaha satria misy elanelana lavitra de lavitra indrindra moa zany antsika eto Antananarivo zany zay resaka izay raha amin'ny resaka mandeha sy ny ataontsika hoe azo eritreretana an'le zava-mitranga ny any amin'ny faritra ny manana tahambony azo eritreretana ao anatin'izay mety ho azo eritreretana ny hoe ralina ihany zany nampiasaina ve tany amin'ny sisiny tany tsy fantatra fa raha ho raisitsika amin'izay zany hoe ralina nampiasaina tany azo idirana ve zay ho antsika eto Antananarivo ahafahantsika manatratra n'io tanjony io hoe 4 millions 596 mille io zay avitra manana ny hevitro manokana mahakasika ny zavatra tena ianao zay manana ny hevitro mahakasika an'izay fa tsy olazaiko mihitsy aloha ny hevitro am'izao fotoana itenenantsika izao ny anahy fotsiny raha miresaka anao hoe ralina nampiasaina tany de ozy izy aho hoe fa maninona nampiasa ralina tsy ara-dalàna ange zany tsika ange tsy ny safidy refonte partielle fa refonte totale ange ny safiditsika dikan'izany tsy miseho référé am'le ralina mihitsy ianao na mambola mampiasa an'le ralina fa tokony hitondra fanazavana ho anseny par rapport am'izany zavatra zany hoe naninona tany amin'ny faritra sasany ambony be le taux inona ny teknika nampiasainy ary tany amin'ny faritra sasany tany ka natonga ny ohatran'io de ampiasao eto Antananarivo le izy mba hampiakatra an'le taux d'inscription eto Antananarivo raha hita fa naomby tany amin'ny faritra zay fotsiny ihany fanazavana tiako atao mahakasika an'izay am'izay fotoan'izay zany de hoe le olona ho tokony hifidy a mba tena afaka mifidy marina fa mety solution azo raisina ihany koa ve hoe fanontaniana apetrako a miditra am'lay a fampiarana ny 970 tena tsipy ho an'ny seni zany zany zavatra zany inona ny solution satria ianao miteny hoe latsaka reto tany inona ny solution tokony mamoaka solution seni ao anatin'izay zavatra zay na izy makafakakevitra amin'ny mpiatsehatra ara-politika sy ny société civile so tompony andraikirehetra firenena hoe ahoana ny afana amin'ny solution aty fa efa fohy ny fotoana nefa ny razao no mitohy de ho betsaka ny olona tsy tafiditra ao anaty lisy mpifidianana zay le olana ao anatin'le izy mamarana angamitsika maître Eloa raha tefa mahefa mijoro somary efa lasalasa ny fotoanantsika maromaro ihany koa zay zavatra fanazavana no entanao teo zay fa ny tiako angatana aminao mahakasika ny tena antony raha afaka mitondra fanazavana ianao mahakasika an'izay hoe raha misy ny anarana ny date de naissance ny laharan-karam-panondro marina avokoa fa ny ataontsika hoe ny toeram-ponenana ny misy adsoina ao anatin'ilay lisy mpifidianana inona no mety ho fiatraikany zafady
mety tsy afaka hanao an'izay natateraka an'izay fifidianan'izay ve ny olom-pirenena ray tsara ihany mantsy azavaina amin'ny olom-pirenena satria mety izay ihany koa no mety tsy ampozipozina any amin'ny fokotany maro samihafa any dia lasa tsy rarahin'ny olona kanefa mety hisy fiatraikany ve amin'ny resaka fifidianana mafy izay zavatra zay. Ny olana ao anatin'ilay izy ny tenana hoe diso zany le aty amin'le toeram-pinenana ny adresse diso. Eo le zavatra hitondrako fanena zay le erreur matérielle. Io zany mila faritana tsara io ny hoe zange milaza raha izao zavatra mitrango izao zany be dia be zany ny erreur matérielle ho hita ao anatin'ilay lisy mpifidianana. Arak'ilay zavako teo hoe tokony ho lehilahy le olona lasa vehivavy, tokony ny adresse diso, misy ampahany amin'ilay numéro karapanondro mety ho diso fa ny adresse mety ho marina. Tokony hitondra fanazavana amin'izany ny seny hoe raha ity no mitranga inona no mety ho fiatraikany rehefa avy eo. Fa raha za manokana ny anontanianao aloha raha erreur substantielle fa kely fotsiny zany hoe erreur maivamaivana tokony tsy asakina ny fahafahan'ny olom-pirenena anankiray andeha hifidy zany. Fa raha erreur substantielle na tena ngeza be le erreur ao anatin'ilay izy dia manjary lasa misy fahadisoana dia tsy afaka mifidy le olona. Surtout zany le information rehetra azo mahakasika an'ilay olona ao anatin'ny liste électorale iny no lasa ao anatin'ilay carte dia électeur zay ho azon'ilay olona rehefa avy eo dia diso daholo zany ny rehetrarehetra amin'izay fotoan'izay. Fa raha marina numéro karapanondrony marina tsara ny anarany tokony tsy hanan'olona. Ary io adresse io ange za milaza aminao afatra fa io ange eto Antananarivo anao no mety hanontany an'izany zavatra zany ianao zany zao tena se raisonner na mijery amin'le zavatra eto Antananarivo fa ianao nge mandeha any ambanivohitra any dia ohatra le olona hoe mipetraka ataontsika hoe Alarobia Vatosolo tsisy adresse hoe loatra zao sotra zao amin'ity le faritra ity nge fa amin'ny ankapobeny zao mipetraka ao Alarobia, mipetraka ary Alarobia Vatosolo, mipetraka ary Ananina, mipetraka ary Ananina ohatr'izany fotsiny any ambanivohitra. Fa tsy misy adresy hoe lo zao iny fa le olona any rehefa tonga ny mpiasa poste taloha dia hoe mitsy iza hono zany ranony zany eto Ananina eto fantany fotsiny le fokotany sy le quartier dia lasa izy mijery any dia ny olona miteny hoe ery Ananina io. Fa tsisy hoe lo exact ohatran'io resahantsika io ohatran'ny eto Antananarivo tsy misy zany any ambanivohitra be fa indraindray raha anaran'ilay raim-pianakaviana Ianina She Ranina na hoe Ranina mipetraka ao amin'ny Ranina dia ohatr'izay fotsiny le izy fa tsisy adresse exact be hoe arak'ilay fomba fijerisika eto Antananarivo dia ohatr'izay zany no zavatra misy amin'ny ankapobeny. Marana ny fotoantsika maître Iloire Tefomay Famijoro angamba ny tonga dia mba fitinina mahakasika an'izay maromaro izay zavatra voaresaka izay fitona angamba ny eo ihany koa no mety ho fanentanana amin'ny resaka lisy mpifidianana mazava ho azy ataony atokotiko Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny fanentanana angamba no amaranako ny teniko hiavitra voalohany aloha dia izao hoe mila tonga saina ny vahoaka malagasy mba ahafahantsika miala ao anatin'ny zao zavatra mahazo ny firenena izao. Mila tonga saina dia mila mandray andraikitra mba hahatonga antsika ho tena olom-pirenena tompona andraikitra manoloana ny olana menjady izay mahazo ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny fifidianana na ny fifidianana zany no fomba tsara indrindra eken'ny fiarahamonina manerana an'izao tontolo izao hoe hidirana ao anatin'ny fifandimbiasa-pitondrana. Ary ny antokotima ny antokotiko Madagasikara dia efa nametraka an'io foana hatrany amin'izay raha tadidinao angamba taorianan'ireny hetsika tamin'ny zavanitranga tamin'ny 2024 ireny dia nisy n'ilay hetsika nataony tao amin'ny antokotima hoe hetsika ny legalista manara-dalàna. Tafiditra ao anatin'izay ny alternance démocratique. Ny vahoaka no alao hitsara ary aoka kosa nefa tsy hisy sakatsakana amin'ny fahalalahany vahoaka mametraka ny safidiny izay amin'izay olona hitantana an'ity firenena ity. Amin'izay fotoan'izay mba tena hivoaka ny marina ny safidy marina ilay vahoaka. Zay reto atsika hoe élection libre, transparente, juste et équitable. Ka hoy aho hoe manentana ny olom-pirenena tsirairay avy izay mananjo hifidy hanamarina ny anarany ao anatin'ny lisym-pifidianana ho an'ireo izay efa nanao an'izay fisoratana anarana izay.
raha ohatra ka tsy tafidro anaty liste elektoraly izy ary hoan'ireo rehetra zay mbola tsy nanao fisoratana anarana ihany koa dia entanina izy ireo anatona ny boroapokotany hanao an'izay fisoratana anarana eo anivon'ny fokotany izay mba tena ho tafidro anaty liste elektorala ilay olona afaka tena mifidy sy tokony hifidy tsy afaka mandray andraikitra mihitsy ianao tsy afaka mifidy ianao na mandray andraikitra makasikasika an'izany raha-pifidianana izany raha tsy tafiditra ao anatin'ny liste elektorala ary eto ao dia manararoatra miteny hiavitra fa hoe rehefa tsy mahazo tsara mihitsy ny adhésion populaire io fisoratana anarana ao anaty listem-pifidianana io dia misy fiantraikana io amin'ny fifidianana zay ho ataontsika eto amin'ny firenena arak'ilay fanazavana zay efa nentiko tany am-boalohany io mbola tsy tara ny fotoana fa alao hery tompoko lasy tompoko vavy samihitsika mandray andraikitra mba hananatsika lisitra madio tena afaka afana miroso makany amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra akasitrany ianao maître Eloa raha tefa maefa mijorona naiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana dinika nafana nitondra an'izay fanazavana maro samihafa izay makasika ny resaka listim-pifidianana amin'izao fotoana izao dia akasitrana ihany koa nareo rehetra ny tokantrano any ananaraka na hatramin'ny farana manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray veloma.